Ny epistily nosoratan'i Jode. Jode, mpanompon'i Jesosy Kristy sady rahalahin'i Jakoba, mamangy izay olona voantso, malala ao amin'Andriamanitra iray sy voatahiry ho an'i Jesosy Kristy. Ampitomboina ho anareo anie ny famindrapo sy ny fiadanana ary ny fitiavana. Ry malala, raha manao izay zontom-po rehetra hanoratra aminareo aho, ilazany amin'ny famonjena iombonantsika, dia nisy nahatery ahy hanoratra aminareo, ananatra mba hiezahanareo mafy, hiaro ny finoana izay efa voatolotra indray mandeha monja ho an'ny olona masina. Fa misy olona sasany efa niditra misokosoko, izay voasoratra fahiny ho amin'izany fahamelohana izany. Dia olona ratsy fanahy izay mamadika ny fahasoavan'Andriamanitra ho fijejojejoana sady nandany andria-tokana dia Jesosy Kristy Tompontsika. Ary ta-hampatsiaro anareo aho, na dia efa fantatrareo rahateo aza ny zavatra rehetra, fa rehefa novonjen'ny Tompo ho afaka tany Egipta ny olona, dia naringany ihany tao aorian'izany izay tsy nino. Ary ny anjely izay tsy nitany ny anjara fanapahany fa nandao ny fonenany, dia voahazony amin'ny fatorana mandrakizay ao amin'ny maizina ho amin'ny andro fitsarana lehibe. Ary toy izany koa Sodoma sy Gomora, mba amin'ny tanàna nanodidina azy, izay nijangajanga tahaka azy koa ka lasa nanaraka nofo hafa, dia aseho ho fananarana amin'ny aretan'ny fijaliana amin'ny afo maharitra mandrakizay. Kanefa toy izany koa, ireo dia manonofy ka mandoto ny nofo, sady mandà ny manana fahalehibiazana ary miteny ratsy ny manana voninahitra. Fa Mikaela arikanjely aza, raha niady tamin'ny devoly ka nifanditra ny amin'ny fatin'i Mosesy, dia tsy sainy teny ratsy hahameloka azy, fa hoy izy, ananatra anao anie Jehovah. Fa ireo kosa dia miteny ratsy izay zavatra rehetra tsy fantany akory, ary izay zavatra fantany fotsiny tahaka ny fahalalan'ny biby tsy manan-tsaina kosa no animbany ny tenany. Ahita loza izy, fa efa nandeha tamin'ny lalan'ny kama, sady efa nimao mafatratra anaraka ny fahadisoan'ny Balama ahazony tamby, ary efa ringana tamin'ny fihodinany kora izy. Ireo no aram-bato voasarodrano eo amin'ny fanasaam-pifankatiavanareo. Raha miara-mihinana aminareo izy dia mpiandry mamahan-tena, nefa tsy matahotra. Rahona tsy misy rano entin'ny rivotra ireo, azo fararano nefa tsy misy voany, indro maty voafongotra. Onjan-dranomasina mitopatopa mamorivory ny fahamenarany, kintana mifindrafindra ka voatahiry ho azy mandrakizay ny fahamaintisany maizina. Ary Enoka koa, ilay fahafito nandimany Adama, dia efa naminaniny amin'ireny olona ireny ka nanao hoe, indro tonga Jehovah mba hanomasiny tsy omby alinalina, hitsara ny olona rehetra sy hampiaiky ny olona ratsy fanahy rehetra ny asan'ny ara-tsi-panahy rehetra, izay nataony tamin'ny ara-tsi-panahiny sy ny teny sarotra rehetra izay nitenenan'ny mpanota ratsy fanahy hanohitra azy. Ireo dia mpimonomonina sy mpimoimoy, mandeha araky ny filany, ary ny vavany manao teny miavonavina loatra ka mandoka olona mba hahazahoany zavatra. Fa tsarovinareo ry malala ny teny voalazan'ny apôstôlin'i Jesosy Kristy Tompontsika fahiny. Fa efa nilaza taminareo hoe izy, amin'ny andro farany dia isy mpaniratsira mandeha araky ny filany ara-tsi-panahiny. Ireo no mahatonga fisarahana, dia olona araky ny nofo ihany fa tsy mba manana ny fanahy. Fa ianareo kosa ry malala dia ataovy izay handrosoanareo amin'ny finoanareo masina indrindra, ka mivavah ao amin'ny fanahy masina, ary tehirizy ny tenanareo ao amin'ny fitiavan'Andriamanitra, miandry ny famindrapon'i Jesosy Kristy Tompontsika ho fiainana mandrakizay. Ary amindrao fo ny sasany izay mihanahana, ary ny sasany kosa hasario avy amin'ny afo ho famonjy azy, ary ny sasany indray amindrao fo amin'ny tahotra ka mankalahy na dia ny akanjo voapetipetin'ny nofo aza. Ary ho an'izay maharo anareo mba tsy ho tafitohina, ary ametraka anareo tsy hanantsiny eo anoloan'ny voninahiny amin'ny firaviravona,
ho an'Andriamanitra tokana mpamonjy antsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompontsika ny voninahitra sy ny fahalehibiazana, ny fanjakana sy ny fahefana hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary mandrakizay. Amen.